Na fomba vaovao tanteraka kosa indray nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny lapantanana Analakely teny ny herinandron'ny fandrefesan-tany na ny semaine de la topographie tsapa tao anatin'ny fanombohan'ny hetsika fa manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ity tontolo iray ity. Anana ny lanjany manokana ny sehatry ny fandrefesan-tany amin'ity herinandro ity sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny lapantanana Analakely ny herinandro fandrefesan-tany. Tsapa fa manana lanja ny eo amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny resaka fandrefesan-tany, indrindra eo amin'ny fandraisan'izany sehatra izany amin'ny resaka fananantany, fanajariana tany na koa ny fikajiana ny tontolo iainana. Mitakezaka ihany koa anefa izany amin'ny fanjakana eo amin'ny fanatsarana ny fitaovana ampiasaina amin'ny fandrefesan-tany. Eo mampahoe tsy geritona izy fa tiany aseho ary za zao ny mba mijery an'io dia ozy aho tsy maintsy mihazakazaka koa fanjakana satria mijery marina ny privé mety manana fitaovana kokosin'sisy fa eo amin'ilay fahaiza-manao mihitsy tokony mihazakazaka ny fanjakana satria lasa saoty sanatry izany ny fanjakana no tsy mihazakazaka dia manajanona ilay fifaninanana eo amin'ilay sehatra. Nefa ilay sehatra tena mila teknôlôjia vaovao mihitsy raha zantsika mijanona amina toerana sehatra anankiray dia lasa sakana zay ataoko tena zava-dehibe mihitsy fampisehoana amin'izany toy izao azatsika eo marina zany betsaka ireo trano efa ireo olona mpikirakira resaka amina promoteur immobilier no fitentsika azy satria ireny dia misehatra amin'ny tany zao fotoana izao aloha mbola hita eo territoire maritime dia fandaminana zany rehetra zany no miseho amin'izao fotoana izao. Trano efatra any amin'ny 20 ahitana ireo sehatra mikirakira izany fandrefesan-tany izany na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana no hita ety. Mampirisika trano ireo tanora misy mpanjakana hiditra amin'ity sehatra ity.